Miaraba tsika rehetra manaraka ny RBC chez TV. Iresaka kely mahakasika ny androm-biaritsika na ndray manjaka Fabien moa. Ilay nangataka débat tamin'ny SEG général secrétaire mpanjakana ny andraikitra ny gendarmerie. Ngamba maro no diso fanantenana. Io anao zay mbola tsy nita n'ilay débat dia aza mijery fa lany fotoana ianao amin'le izy sady lany hery. Satria zavatra tsisy dikany no andaniny fotoana antsika ao. Andaniny fotoana anay tao satria zany nanaraka an'ilay izy. Ngamba maromaro tsika nanaraka ny androm-biary. Dia raha ny fomba fanehoan'ny hevitra sy ny sisa dia ohatrany hoe tena marina le izy. Ilay zavatra mpitoatoa, zavatra tsy marina akory, tsisy profo, tsisy azo raisina. Zay ngamba no afaka amaritana azy. Misy olona niteny hoe ohatrany adala io androm-biary, fa raha ny zava-misy tokoa nijerena dia tena ohatran'ny olona adala tokoa izy. Tsy fanaoko, tsy fombako le miteny hoe adala olona adala, fa raha zavatra nataon'ireny nasehon'ireny dia ohatran'ny olona adala. Tsy hay hoe tena adala ve sa misary adala fotsiny mba ahatonga ny général tsy ho tezitra, tsy ho romotra be fa hoe olona adala miresaka amiko. Fa ny zavatra nasehony teo dia tena hoe maso ireny. Ary raha zany teo amin'ny toeran'ny général dia nitoriko izy. Ny antony dia zao: tsy vitany efa manendrikendrika manala baraka any général izy, mbola namboly fankalana tao amin'ny vahoaka malagasy. Lasa mangala ansegy ny vahoaka malagasy maro, lasa mangala ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy maro noho ny zavatra nataony, izay tsisy profo akory ary izay tsy naharesy lahatra ny zavatra narosony. Aiza ve resaka crash n'avion tamin'ny 2021 no anontaniana azy, ho aiza ny profo? Dia resaka tany amin'ny 2008, resaka fanonganam-panjakana tamin'ny 2009, resaka tany amin'ny 2018 no resaina. Resaka avion ny anjera ve no anontaniana azy? Dia ohatrany hoe corona aviation indray no omeny ansegy hoe ianao ve mahay mitondra ino ma ty aeroplane, mahay mitondra hélicoptère ve ianao? Ianao ve mahafantatra hoe ahoana ny hélicoptère rehefa ino ma ty hipetraka, hiantona? Zavatra mahasorena nge mieritreritra an'izany. Mahasorena mihitsy raha zany teo amin'ny toeran'ny SEG. Tena hoe tsy tapitra iny débat iny dia miala zao, satria zavatra mandany fotoana fotsiny le izy. Tsisy fanontanian'ny SEG teo voavaly. Tsy hitako aloha, tsy haiko nareo na nahita, fa za tsy nahita, tsy naheno mihitsy zao hoe fanontanian'ny général aty voavaly, tsisy. Ary manam-pahendrena be ity général aty. Dia raiko manokana izy satria nampiseho iny fa olona nianatra izy, nampiseho iny fa ray aman-dreny izy, ary nampiseho iny fa tany amin'ny sekoly miaramila, tany amin'ny gendarmerie sy nianatra, misy discipline any. Dia ny hanom-panajana izy na dia resaka adala ary no asetry ny ty anankiray ity. Vao manomboka ny débat dia efa hita hoe somary alala bala ty razoko ty, somary alala bala hoe ty androm-biary ty zany. Mbola natena moa zany hoe mbola lavalava ny fotoana fa sao dia mahisy zavatra mahaliana ihany ampoizany eo, fa tsisy ninona mihitsy fa ny fotoana no ny laniny. Tsika malagasy moa tia ratsy tsika dia miandry be dia be ny vue an'iny vidéo iny. Ny olona nanaraka efa trany lamahery plus de 41 000
mimpanaraka ny live instantané atao amin'ny Real TV satria niandry ny vaoaka malagasy, niandry profo, niandry ny zavatra marina, kinanjo tsisy ininona na dia kely azy. Ngamba maro tsika nyromotra rehefa niala avy ao satria tezitra satria aty zay tiandry be aty ao amin'ny Facebook dia mitatatata fa manana profo, manana dossier ny fitondram-panjakana etc. fa tsisy ininona, tsisy ininona. Fa za aloha ohatra ny Andriamatoa Général dia tsy amelako fa toriako sisa dia manala barakay no mbola manakorotana ihany koa. Tsy hay mihitsy, tsy hay misy koa le izy hoe olona dala be sa endry fa raha ireny zavatra reny sady mahasosotra le izy, mampalahelo satria diso fanantenana itsika mba nanantena zavatra izany ange nitolon'ny collectif des candidats hoe fitakinan'ny fahamarinana dia mba nanantena antsika fa izy zavatra mba hipoitra eo fa inona tsisy. Resady zazakely ny zazakely ary mbola mahaliana ny resaka fa reny valiteny teo reny tena hoe mandany fotoana antsika fotsiny. Soa ihany fa tsy dia tany aminazy iny collectif des candidats ataontsika hoe nakapoy. Soa ihany tsy olona tsisy lavanazy, tsy hoe tsisy lavanazy fa mizavatra taony tsisy lavanazy akory. Mahasorena mihitsy ireny ve ireny tena hoe mampalahelo saika, mampalahelo izy satria disy fanantenana koa ny tenany, disy fanantenana fahasorana izy nanaiky ny vahiny nanaiky ny resaka, nanaiky an'ilay invitation satria mba nanantena izay fa izy zavatra hivoaka fa tsisy ty zavatra nivoaka na dia kely azy. Koa anao aza manany andro mijery an'ilay vidéo tsony raha mbola tsy nahita anareo fandaniana tsisy zavatra tsy manjariny ao, tsisy dikany na dia kely azy, tsisy dikany. Aza mandany fotoana amin'ilay izy dia nitony resaka zany lay ao ihany amin'ny 13 mai rahampitso 4 novembre tsy fantatra hoe ahoana ny zavatra iseho eny vanao fanambarana ny ao anivony mpitandro filaminana fa hisava izy ireo, hisava ny olona rehetrarehetra mandeha eny Analakely zany dia hosavahina daholo sao misy mitondra fitaovam-piadiana satria na eny Tsitsondresaka moa zareo fa misy olona izay mitondra fitaovam-piadiana ireo mpanala ny collectif ireo tsy fantatra marina ve zany sa fansorapotaka fotsiny fa miandry isika aloha. Dia hitsandanana ihany koa eo ihany koa ny hetsika ataony mpanohana ny candidat numéro 3 ny carnaval mafoaka be ao Antananarivo Antananarivo zany dia miandry ihany koa tsika hoe sanatria ve isy fifandonana amin'ny fomba endany sy ny ankilany fa miandry tsika amin'izay zavatra izay. Mivavaka hoentsika mivavaka ny firenentsika satria tandondoza ny firenentsika enjana be adahorana ny sian'ny Rahamandrika fa manantena ny fahendren'ny mpitandro filaminana, fahendren'ny vahoaka mba tsy hisy an'izay zavatra izay ary manantena fa mba hisy vokany tolona ataon'ny collectif des candidats ary tsy afara amin'izay Rahamandrika izay ataontsika hoe tanitandalana marina sy fivitianana madio mangarahara no tatiavin'izy ireo. Dia enganie mba ho tanteraka izany zavatra izany, enganie mba tsy hisy Rahamandrika satria efa maro izay malagasy maty izay ka tsy mendrika fahafatesana intsony. Raha soa antsika rehetra samy ten'Andriamanitra dia azadiny manaraka ny RBCG TV
manasanao abonnevo fa iezaka ifampisara amitsika eto ny tenako eo ihany koa ny olona hafa de be deabe ny fandarana zay rahanao am'ty chaîne ity miraso samy ten'andriamanitra itsika tsirairay avy